Dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ny tenako. Ny lohatenin'izay voaboasantsika an'io zany a dia ny hoe ahoana ny fomba ahafantaranao fa mialona anao ny olona iray. Sarim-patarina io zavatra io kanefa zavatra mila fantatrao rehefa mifanerasera amin'olona ianao, rehefa mifandray amin'ny mpiarabelona ianao dia tokony ihany ianao zany a mba ho mailomailo zany a amin'ny olona izay manodidina anao satria misy ny fitenenana hoe mahery tsy mody tsy ela velona, izany hoe raha ohatra ianao ka dia diso entinao amin'ny fotsotra daholo zany ny fifandraisana rehetra na dia misy ara zany ny olona izay mety hanomboka antsy ianao avy ato aoriana dia iny ianao zany no andeha mipahatsorana amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ka mila fantatra zany amin'ny fikatsahanao ny asambarana. Inona sinona ireo hoe karazana fambara zany izay mety hoe anitikitika ny sainao hoe toa tsy milamina ity ranamana ity na ity ramatoa ity rehefa mifandray amiko. Maro dia maro ny mety ho fambara zany izay mety ilaza aminao fa mialina anao ny olona iray. Matetika zany dia hoe kritikanao foana izy zany, zany hoe miandry karazana occasion foana zany izy ohatry ny hoe hitsikirana anao ilazana fa tsy mety ny zavatra nolazainao ilazana fa tsy mety ny zavatra ataonao. Zay zany aloha de efa tokony hoe amahimahina anao zany satria raha ohatra zany ka tena hoe tsy mitsahatra mihitsy zany io zavatra io fa ohatra hoe miteny ianao zany de tonga de toeriny, miteny ianao zany de tonga de tsikirainy, eo zany ianao aloha tokony efa ho mahimahina ihany ary ilay fomba ihany koa zany hitsikirana anao koa zany dia mety tokony efa hanaitra zany ny sainao satria tsy ny rehetra izay hoe mitsikera sy mikritika koa nefany dia ho lazaina daholo fa mialina anao satria mety misy ny olona izay hoe tianao izy te hanitsy anao izy de mitsikera ny zavatra hitany fa tsy mety ary mitsikera ny zavatra izay hitany fa mety handrendrika anao zany amin'ny fiainanao. Kanefa zany zavatra rehetrarehetra izany dia misy ihany ilay fombafomba satria raha ohatra olona tianao no mitsikera anao dia matetika misy foana zany ny takta sy ny fomba ilazany azy aminao, zany hoe miantso anao izy zany dia miresaka mangina aminao hoe tandremo ny zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao fa mety hanimba anao. Zay zany dia tsy maintsy tokony efa hoeninao zany zay hoe karazana torohevitra avy amin'ny olona izay hoe mikatsaka ny ahatsaranao, efa misy energia tokony ho renao zany amin'izay hoe zavatra tsara no tianyity olona ity zany hozaraina amiko fa ilay fomba raha ohatra zany ka hoe ilay fomba fikiritikevana zany dia fomba izay hoe tsy misy takta mihitsy ary dia hoe tonga de ohatry ny hoe mandatsa, tonga de ohatry ny hoe manao zay ahavizabizana anao, ianao ihany zany aloha de efa tokony mandre ihany an'ilay hoe fombafomba zany fikritikena satria rehefa reninao fa vizabizana ianao zany rehefa mitohy ilay karazana tsikera dia eo zany no ahitanao hoe mila mieritreritra aho zany amin'ny fifandraisako amin'ity olona ity. Zay zany aloha eo dia eo ihany koa ny hoe mety misy fomba mivantana ahafantaranao fa mialina anao zany ny olona iray, zany hoe matetika izy mijery anao hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia
de ny masony ihany koa zany a miodikodina koa rehefa ohatra hoe zany hoe miresaka aminao izy a de indraindray izy tsy mijery anao a indraindray izy a mangaringarika rehefa hoe misy fotoana zany hoe sendra tsy mijery azy ianao nefa tsy palitra ho tapoka zany a ny masony fa mangaringarika anao a eo zany ianao a de fa tokony efa ho mahimaina ihany koa zany ianao hoe tô tsy de mazavazava zany a ny sentimenty olo ity zany a aty amiko misy ihany koa zany a ny hoe tonga de mampiseho izy zany a tonga de mampiseho fankahalana zany a mbola tsy nisy hoe toetra manokana izay fantany momba anao fa de hoe rehefa nahitanao tamin'ny voalohany izy zany a de tonga de mangatsika be ary tonga dia tsy mampiseho mihitsy zany a karazana fandraisana na ny hoe karazana sympathie aminao zany dia eo koa zany ianao a de efa tokony ho maimaina hoe tsy milamina izany fifandraisana izany mety misy ihany koa zany a ny hoe miresaka anao foana zany izy a any ambadika zany hoe tsy miresaka eo masonao a fa any ambadika any amin'olona zany a no hainonao foana zany hoe miresaka anao ane rasoa ato ambadika ato a manaratsy ianao ohatraohatran'izay zany a no hoe fisehoan'ny hoe resaka fialonana zany a amin'ny fomba mivatana ohatra zany hoe miseho le olona zany a fa hoe mialina anao ary indrindrandrindra koa zany a de ny hoe misy koa zany a hoe fomba izay ataontsika zany hoe somary patolozika zany amin'ny psikolojia zany hoe tsy normal misy zany a ny olona hoe au lieu de ampiseho an'izay hoe fankalana zay izy zany a dia ny contraire an'izay zany hoe mody madokadokanao izy zany a mody manampinampy anao amin'ny zavatra rehetra rehetra de ohatra mieritreritra ianao zany hoe tena ty ty olona anankiray ty tsy any nefa ny tena fipetrany fa manao karazana zany izy a fiarovan-tena na lay hoe système de défense izany hoe lay fankahalany anao le fialonany anao zany a sarotsaromany ao anatin'ny hoe fanomezan'ny zavatra anao sy ny hoe fanampinampiany anao a de sarosarona zany a izay hoe fialonany zay zany a ao aminy ka eo indrindra mantsy ny tena hoe betsaka mamitaka amin'ilay fifandraisana satria rehefa avy eo zany ny olona iray de hoe tena tsy nampoiziko mihitsy fa i maritany nahavitan'izay zavatra zay aty amiko kanefa de tena natokisako tanteraka izy ary de tena nilazako ny tsy ambarateloko rehetra eo mantsy zany a no mipetraka koa zany a ilay hoe karazana fahadisom-panantenana satria misy ihany koa ny ataontsika hoe système de contrôle zany hoe raha efa misy zany ny olona izay hoe mialina anao izy zany a makahalanao izy a dia atonony bebe kokoa ianao zany ahafahany zany a mahazo ny information rehetra mombanao zay le ataontsika zany hoe contrôle zany hoe micontrôle anao izy zany a akaiky dia akaika mba hahafahany zany a mamadika anao a rehefa avy eo zany zavatra rehetra rehetra izany mantsy zany a dia ilazako amintsika fotsiny a ny amin'ny hoe ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia tsy mora indrindrandrindra zany a eo amintsika samy vehivavy satria efa nomeko teto ny fandaharana izay miresaka ny zavatra sarotra zany ny difficulté eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy vehivavy satria izay resaka hoe fialonan'izay mantsy zany a de tena hoe karakteristika izay natoraly zany a ao amintsika vehivavy fa ny vehivavy a izay hoe mahatakatra kokoa na hoe misy intelligence ambony kokoa zany no afaka manana an'izay hoe maîtrise an'izay hoe fialonan'izay hoe inona moa zany no antony ialonako an'ity olona anankiray ty ary ny hoe ny vehivavy zay ambonimbony kokoa zany a ny fomba fijerin'ny fiainana dia izy matetika zany a no hoe afaka miteny fasy amin'ny olona iray hoe mitandrema ianao a amin'ny zavatra ohatraohatran'izao fa satria mety handrendrika anao a
milaza koa zany a ny zavatra tsy tiany amin'ny olona anankiray hoe zao ny zavatra tsy tiako tamin'ny zavatra nolazainao mba hampisy zany a an'ilay hoe karazana hoe filaminana zany a eo amin'ny fiarahamonina dia ireo karazana vehivavy ireo koa zany a izay efa mba ambonimbony fisainana no mba miaro ny olona izay hoe fosaina hoe tsy eo zany lay olona ary hoe ny karazam-behivavy ohatran'izay a matetika mangataka fihaonana amin'ny olona izay hoe miresaka azy zany aty ambadika hoe inona ny problemanao a amiko satria henoko ianao a fa toa miresaka ahy zay nefa zany a dia visy zany a ny hoe karazam-behivavy izay manao an'izay karazan-javatra zay zany a eo amin'ny fiarahamonina satria mila herim-po-goavana izay hoe fifanatrehana izay satria maro ny zavatra mety ho fandrimpandrika manoloana an'izay karazana hoe fitadiavana fikatsahana ny filaminana eo amin'ny fiarahamonina izay maro satria maro ihany koa ny karazana manipulation mety hitranga manodidina an'izay hoe karazana fikatsahana filaminan'izay satria rehefa misy ny karazan'olona izay hoe ny fikorontanan'ny fiarahamonina no tadiaviny a dia mety ianao izay a mikasaka an'ilay filaminana indray no mety hifiterany satria rehefa miteny ilay olona hoe za tsy niteny an'izany like zany ohatra dia efa misamboaravoara be ihany koa ny zavatra rehetra ny amin'ny hoe iza marina zany no nandainga ilay mpitati-dresaka sa izaho ny tsy nahazo resaka na ohatr'izay mety vao mainka koa zany a mampisamboaravoara ihany koa zany a ny fiarahamonina ka sationana ny mantsy zany a izay hoe lazaiko ny amin'ny mombany hoe ohatraohatry ny ahoana zany a ny hoe fahafantaranao zany a ny olona izay a mety mialina anao zany a amin'ny fiarahamonina ary matetika koa zany a de ny hoe mahita occasion foana zany a io karazan'olona io a andatsahana anao zany ary mifaninana aminao tsy manaiky zany a ny qualité izay anananao eo amin'ny fiarahamonina zay mantsy zany a no tena hoe loharano hipoiran'ny fialonana ka ny olona izay hoe mialina zany a dia matetika izy a manana an'ilay hoe tsy fitokisantena sy ny hoe tsy fitiavany ny tenany zany hoe matsapy izy zany a fa tsy de mba nomenjanahary fahasoavana firy zany araky ny eritrerina teo amin'ny fiainana ka ny entiny zany a hoe karazana eritreriny zany a hoe hampiakatra an'izay karazana fitokisantena eo amin'izay zany a dia ny fandatsahana ny hafa ny fanitsanana ny olona manodidina azy na ny olona zay eritreretiny zany a hoe nomena fahasoavana bebe kokoa zany a teo amin'ny fiainana ka mamotipotika fiarahamonina maro ny fialonana satria tsy misy afa-tsy ny tenan'ilay olona izay manana olana amin'izay hoe toetra mialon'izay a tsisy afa-tsy izy ihany a no afaka hanasitrana ny tenany dia amin'ny alalan'ny fitokisan'ny tenany amin'ny alalan'ny fanekeny ny izay zavatra efa nomenjanahary azy sy ny hoe inona ny zavatra tsara ny aminy inona ny zavatra izay a hoe mbola tokony havaozina zany any aminy satria misy ny zavatra izay hoe tsy afaka hovainao any amin'ny tenanao ohatra resaka indrindrandrindra amin'ny vehivavy aho misy ihany koa nefa ny zavatra mety azonao hovana ihany koa ka eo zany a no tokony hoe andanjalanjanao tsara zany a ny hoe inona ny zavatra izay mety hitondranao zany a any amin'ny fasitranana amin'izay fialonan'izay satria ny fialonana dia tsy ny olona manodidina azy ihany no
mety hitondra ny voka-dratsiny ny fialonana eo amin'ny fiarahamonina fa na ny tenanao izay mikotrika fialonana mahery vaika dia mety hianjadian'izay hoe karazana enerzia ratsy avy aminao zay ka hiteraka karazana retina any aminao ka mila zany mandini-tena ny tsirairay zany amin'izay hoe karazana fialonana izay satria mila ihany koa mandinika koa ny olona ny amin'ny hoe raha misy olona anankiray izay hialonanao dia eritrereto ny fomba fiainany izany hoe raha ohatra izy nahazo zavatra anankiray dia eritrereto hoe taiza sy taiza sy taiza daholo ny lalana nalehany nahatongavany tamin'io zavatra izay azon'io mety hoe resaka fianarana ohatra hoe diplôma ny olona anankiray rehefa jerevanao ny parcourny dia tena hoe niezaka izy tonga tamin'io zavatra toerana misy azy io ka any zany no hoe hitondrana ny hoe resaka fandanjalanjana ny hoe fialonana eo amin'ny fiarahamonina raha ohatra moa hitanao fa hoe nangala-bolam-panjakana ohatra nangala-bola-bahoaka ny olona anankiray zany no nahatongava no mpanefoefo ohatra amin'izay fotoana izay zany raha manahirana anao zany zay zavatra zay ary tena manahirana ihany koa ny firenena ny vahoaka izay tantaniny olona ohatra hoe mpangala-bola mpanjakana satria miatefany amin'ny vahoaka zay zavatra zay ny amin'ny hoe mitondra ny fahatran'ny vahoaka dia amin'izay fotoana zay dia mila atao ambonimbony kokoa ngamba ny fomba fisainana amin'ilay hoe karazana fitsarana ny amin'ny hoe rehefa mifidy ianao zany ny olona izay apetraka ao eo hitatana ny tany sy ny fanjakana dia jereo tsara zany ilay karazan'olona izay hanomeny etaetanao raha fapakapakarinao ambonimbony ny resaka raha ohatra ka misy ny pirofo fa tena nangala-bolam-panjakana tokoa io olona io dia mandeha zany ny tokony ho karazana fanadihadiana izay ataon'ny tompona ndraikitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany mba hahatonga ny fiarahamonina irindra satria droan'ny vahoaka zany ny mijery amin'izay hoe resaka fanodikodinana volam-bahoaka izay fa raha ohatra kosa ka hoe fialonana tsotra fotsiny zany ny amin'ny hoe nahazahoan'ny olona anankiray ny arena mety tena vokatry ny atsembohany no nahazahoany an'iny ka dia somary manahirana ihany zany ny fipetrak'ilay fialonana amin'izay fotoana izay ho anao izay hoe hialonana zany matoa moa zany ianao hialonana dia misy zavatra zany mampitsiriritra ny olona manodidina anao zany any aminao ka io koa zany de hoe miakina ihany koa zany amin'ny fombafombanao zay zavatra zay satria raha ohatra ianao zany ka dia diso dedaka loatra diso mampiseho amin'ny olona ny fanananao ny fiainanao ny zavatra rehetra tsara mombanao dia mety hitarika zany izay zavatra zay hoe karazana fialonana zany any amin'ny olona izay manodidina anao antika mila ianao zany mba misy reserve kely zany amin'ny ataontsika hoe vantardise ny vantardise maty zany de le hoe fitenenana ny zavatra ny fahasoavana rehetra izay mitranga aminao zay nefa tsy zato isan-jato dia handrivony ny vato ianao fa satria de tena tsy miresaka mihitsy ny zavatra tsara avy any aminao de tena hoe manetry teny ianao zany tsy zato isan-jato ianao de ho afaka amin'ny atao fialonana satria rehefa hitan'ny olona ny fiainanao fa metimety dia tsy maintsy ho avy izay karazana hoe sentiment izay nefa misy ihany koa nefany ny hoe raha tsapanao zany fa hoe ianao ny angaran'ny vitana ny angaran'Andriamanitra kely ianao zany raha hoarina amin'ny sarambabem-bahoaka dia manana ihany an'ilay toe-tsaina hoe manampy olona izany hoe manala zany ianao ny hoe
manao ny adidinao ianao zany eo amin'izay hoe fanorona ny olona ny hoe lalana izay napetiny ny fiainanao, fanorona ny olona ny hoe mba hananany sarambabem-bahoaka sy ny olona manodidina anao koa ny fahasoavana izay hoe eritreretinao zany hoe nazahoanao koa an'ilay fahasoavana. Kanefa zay koa nefa tsy midika koa fa hoe de andeha dadilady amin'ny olona rehetra koa ianao zany satria te ho tiavina amin'izay fotoana izay ianao dia mety misy ihany koa ny hanao manipulation aminao, hanararaotra amin'izay hoe karazana hoe considération tadiavinao zay dia mety vao maika ianao amin'ilay fitenenana hoe trop bon trop con amin'izay fotoana izay no hijerevan'ny olona anao fa lanjalanjainao zany ny hoe zavatra rehetra izay hoe mety hitarika fialonana any aminao, lanjalanjainao zany zay ary dia manao izay afaka ianao zany ny amin'ny hoe fahaizana miara-miaina amin'ny olona manodidina nefa zay koa tsy midika koa nefa ny hoe de andeha ianao zany hanao zay ahafinafinaritra ny manodidina rehetra rehetra satria matahotra ialonana. Mila mipetraka tsara koa ianao amin'ny personnaliténao hoe nomenjanahary zavatra fahasoavanao ary nanao miezaka rehetra rehetra koa nefa nahatongavako amin'izao toerana zao ary mendrika ahy ny toerana misy ahy ka tsy misy ananako hoe karazana tsy fitokisantena avy ety amiko zany izay karazan-javatra rehetra rehetra izay, hanika ny fahaizanao ny hoe mikoja ny zavatra rehetra ao aminao, ny saina, ny vatana sy ny fanahy, miezaka ianao zany amin'izay hoe karazana kolontsaina izay dia rehefa milamina ny sainao fa tsy nanao ratsy olona ianao, milamina ny sainao fa assumenao tsara zany ny toerana misy ianao satria tsy mora ny mahazo fahasoavana miavaka amin'ny sarambabem-bahoaka. Izay zany dia mila fantatrao izay hoe nomena ka tsy maintsy tadiavan'olona zavatra tsy mety any aminao, zay zany efa miomana zany ny sainao amin'izay zavatra rehetra rehetra izay hoe tsy maintsy tadiavan'olona zavatra tsy mety ka dia mi-assume amin'izay zavatra rehetra izay ianao satria misy karazan'olona izay hoe tena tsy te haneho ny talentany mihitsy zany eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina, tsy te hisongadina amin'inona mihitsy fa de tena hoe manaraka ny zay ataon'ny sarambabem-bahoaka rehetra rehetra fa matahotra amin'izay hoe fialonana izay ka maro dia maro ny toe-javatra mitranga amin'ny fiarahamonina miteraka amin'izay hoe karazana olona izay hoe tsy te hiezaka zany amin'inon'inona, tsy te hiezaka zany ampiseho ny talentany fa dia hoe ato amin'ity fiarahana amin'ny sarambabem-bahoaka ity ato zany en sécurité kokoa zany kanefa dia manimba zavatra be dia be zay zavatra zay eo amin'ny hoe fandrosoana amin'ny maha olombelona satria matetika ireo karazan'olona ireo dia lasa milona any amin'ny fisotrotoaka sy any amin'ny fidorohana zava-mahadomelona matetika ilay olona izay hoe tsy sahy mampiseho ny talentany ka mavesatra aminy zany ilay fanafenana ny talentany, mavesatra aminy zay dia lasa izy zany mandeha amin'ny famoiza-po. Ka fitenenako aminao fotsiny zany zavatra rehetra rehetra izany efa taro ny tenanao manana herim-po andeha amin'izay zavatra hitanao fa manosika anao, ny talenta izay manosika anao fa
asa mijerijery na ny mihevitra ny hoe mety alonan'olona aho raha ohatra ka misongadina eto. Fa raha ohatra ka anao soa olona, anao zavatra tsara eo amin'ny mpiarabelona no mission anao eto ambonin'ny tany, dia aza misalasala ny mandeha amin'izay lalana izay. Ary rehefa manana ny fitokisan-tena ianao fa tsy manao ratsy olona, manana ny fitokisanao ny zavatra izay anananao, ny talenta izay misy ao aminao, rehefa manana an'izay zavatra rehetrarehetra izay ianao dia andeha ampahantsorana ary andeha hanana ihany koa nefa ny karazana fahamailona zany amin'ny olona manodidina izay mety hanimba anao. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio, manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.